miarahabatsika indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Mivoatra zao ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao mihamafana satria hitantsika teo moako ny fisamborana nataon'ireo mpitandro filaminana tsy matao atody na miaramila na polisy fa tsy tataratra amin'izay moako ireo miaramila fa nitifitra eo nitifitra fasafasy izay atao ireo polisy sy na zandarma reo amin'ny vahoaka izay mitolona. Itsandanina nefa voasambotra i député na solombavam-bahoaka ifetra izay atao anatin'ny antoko timo Madagasikara. Izy ihany koa président volana ao anatin'ny antenimieram-pirenena koa misy fanambarana etsy roa fanambarana izay atao ireo solombavam-bahoaka namany toy ny solombavam-bahoaka timo ary hita ihany koa ireo solombavam-bahoaka hafa ankoatran'ny timo izay manatevin-daharana amin'izao fotoana izao amin'ny famindroana hery mba hanotra ny tsirariny haneho ny tsy fanaradalana izay ataony mpitondra firenena amin'izao fotoana izao fa misy baiko izay mienga izay tsy hay hoe iza mara moa no tena mibaiko. Raha araky ny fahitavana azy dia mbola filoham-pirenena no mibaiko amin'izao. Filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina izay laharana numéro 3 satria nahoana hatria teo aloha mbola tsy misy famindram-pahefana tena izy na tena nisy vahoaka tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina sy ministra par intérim solitoerana izay général Richard izay misotro ronono nefa nandray nitoerana ny filohan'antemeran-doholona izay tsy fanaran-dalàna tanteraka tamin'izany fotoana izany ary hatramin'izao dia ireo mpitondra reto tena fandrakana reto dia anisany hatramin'izao mbola tsy manaran-dalàna amin'izao fotoana izao ity ary hita sy taratra zany nafindra ary nomena ny antemeran-doholona indray ny fitondrana par intérim. Hitantsika eto moako mivoatra ny toedrara satria nanao fiantsona nampiantso rapitso misy fihaonany candidat 30 nampiantso ny filohan'ny FFKM io ihany koa madame Pane izay filohan'ny antenimieram-pirenena koa mangataka antsika vahoaka rehetrarehetra mba ho tonga saina ary hanatrika sy hanotrana ireo tolona izay ataon'ireo candidat 10 izay tsy sasatra manentana antsika vahoaka mba ho tonga saina amin'ny tsy fanaradalàna ataony ty fitondrana ty ho tonga maro rehefa misy ny fiantsona. Rapitso moa hisy fihaona lehibe izay ataon'ireo candidat nampiantso ny président ny FFKM fa tsy haitsika ho tonga ve filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina izay hita fa mafy loha miziriziry ary manao forcé fa hoe tsy maintsy fifidianana ihany vahola ary tsy maintsy andeha iroso amin'ny fifidianana nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia famonom-bahoaka famonon'olona koa izany mahatonga ny vondrana politika na ireo antenimieram-pirenena izay manao fanambarana ary ihany koa mafisin'ireo olotrotra na fikambanana na vondrana na ny FFKM manao fanambarana amin'izao fotoana izao. Ity misy vidéo jerentsika manao fanambarana ampahbe maso ary mazoto mijery tsika menakavy. Azadino miabone ny chaîne YouTube tsika satra tompona makasiraka tompoko vavy. Manana lumière sina lumière ny kam fa mai. Fanambarana taorika vary fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena natao ny filohan'izany androm-panjakana izany Ramatoa Christine Razanamasoa tamin'ny 17 oktobra 2024 dia nitsangana ny 2 novambra 2024 ny vovonana
ho amin'ny fampitoliana sy fanerarana na plateforme de dialogue et de médiation iarahana amin'ny fiomborany fiangonana kristianina eto Madagasikara mba hisiany fitoniana sy fitadiavam-bahaolana mialohany fifidianana ho filoham-pirenena. Io vovonana io dia ahitana sokajin'olom-pirenena avy amin'ny sehatra maro lafy izay manana traikefa eto amin'ny raharaha-pirenena anatiny sy iraisam-pirenena. Ny fivoriana tamin'io daty 2 novambra 2024 no nijerena ny zava-misy mahatonga savorovoro sy sakana irosona amin'ny fifidianana madio sy milamina. Ny 3 novambra 2024 dia niaona tamin'ny lehibe ny iraky ny firenena mikambana ny vondrona afrikana ary ny SADC miasa eto Madagasikara ny vovonana ka nampahafantarana azy ireo ny fijoroany vovonana sy zava-misy eto amin'ny firenena ary ny ahiahy amin'ny korontana ateraky ny fanaovana fifidianana tsy manaja ny fenditra. Manaraka zany, ny 3 novambra 2024 ihany nanoratra mivatana tany amin'ny troika ny SADC ny vovonana mba hodiniana amin'ny fivorianany tampony ny 4 novambra 2024 tao Luanda, Republikan'i Angola, ny raharaha mikasika ny Madagasikara. Taratasy nangataka ny andefasana iraka avolenta aty amintsika. Nanoratra ihany koa tamin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana mba andraisany andraikitra feno anamora ny fanakalozan-kevitra mba hisoroana ny idirana amin'ny krizy indray. Ny solitenany vondrona afrikana dia nanome toky fa anao tatitra any amin'ny folobe. Ny androtro ihany ny vovonana dia niantso ny tompon'andraikitra ny filaminana rehetra fa ny prefet irery ihany no nandefa solitena izay isaorana azy izany. Ary dia napetraka taminy ny fangatahany vovonana ny tsy ampiasana herisetra sy fitaovam-piadiana mandratra na mamona amin'ny vahoaka tsy mitambatsy. Misy hatrany ny fandraisany filoha antemeram-pirenena ireo tsara sikapo rehetra na vovonana izany na fikambana. Ny 4 novambra 2024 dia nisy ny fanasana ny kandidat mpirotsaka ho fidiana riketra namaly miantso ny vondrony kandidat miisa 10. Nandefa solitena kosa ny kandidat laharana fahatelo amby 10. Tsy tonga tsy namaly antso ary tsy nandefa solitena ny kandidat laharana fahatelo sy faharaika amby 10. Nohinohina ny hetaheta amin'izy ireo izay namaly miantso sy nieviny manolona ny zava-misy momba ny raharaha-pifidianana ny filoham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tsy natao tsinotsinona ireo fanambarana ampahibe maso efa nataon'ireo kandidat tsy tonga.
manoloana ny toedraraha eto amin'ny firenena rehefa miaino ny rehetra sy mahita ny zava-misy dia manao izao fanambarana izao ny vovonana ho amin'ny fifampitoliana sy ny fanelanelana PAN FFKM. Voalohany, tsy azo ditsy fa misedra zavatsarotra ny zotram-pifidianana ankehitriny ary misy fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena izany trangan-javatra izany. Faharoa, manameloka amin'ny herinay rehetra sy ny fonay ny fampiasan-kery tafahoatra amin'ny vahoaka izay tsy fahavalo fa kiray tanindrazana. Fahatelo, manameloka ny fampiororony sy ny fampitahorana ary ny fisamborana tsy ara-dalàna. Fahaefatra, mahatsapa ihany koa fa tsy mbola tomombana ny fepetra rehetra irosona amin'ny fifidianana madio, mangarahary, milamina ary ekeny rehetra. Fahadimy, manamafy ny antso nataony ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny vondrona iraisam-pirenena mba tsy hialangalana fotsiny fa andray ny andraikitra manandrify azy ireo. Fahaenina, manameloka ny fisamborana ny solom-bavam-bahoaka izay filoha ny vondrona parlementaire iray mandritry ny fotoam-pivoriana ara-potoana ka tsy nandalo teo anivony rao maharitra ny antenimieram-pirenena. Fahafito, miantso ny fifanakaloza-kevitra sy dinika eo amin'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana. Fahavalo, maneho ny mbola fahavonona ny vovonana anohy hiezaka isiny fitoniana sy ny tsy isiny korontana ateraky ny disadisa noho ny zotram-pifidianana tsy tomombana eto amin'ny firenena. Noho ireo voalaza rehetra eo ambony ireo ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy ny fanelanelanana dia voalohany, manamarika fa ny fepetra takiny sy ilaina amin'ny fifidianana mifanaraka amin'ny lalàna ny mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary ekeny rehetra, manaja ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy feno ankehitriny mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny faha-enina ambin'ny folo novambra 2020. Faharoa, manambara fa tokony ahato ny zotram-pifidianana suspension du processus électoral ary tokony amerina amaritra ny fampiarana ny zotram-pifidianana mba hifanaraka amin'ny lamina iraisam-pirenena araka ny torolalana efa napetraky ny SADC sy ny vondrona Europeanina sy ny fitsirihana ny lisam-pifidianana na audit du fichier électoral. Fahatelo, miantso ny fampietona ny fampielezan-kevitra rehetra sy ny fidinana an-dalambe manomboka izao mba ahafahana miroso ampilaminana amin'ny fitadiavana ny vahaolana ankatoaviny rehetra. Faefatra,
mampahatsiary fa adidy tsy azo tovirana ny fampiarana ara-baktely ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona indrindra ny rizan-dalàna ny fehy ny fifidianana na ny code électoraly. Fadimy, miantso ny mpitandro filaminana hanao ny asany ara-pahamendrehana sy amin'ny fanajana tanteraka ny ara-dalàna. Andray fepetra araka ny tokony ho izy sy mifanaraka amin'ny tanjona amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Fahenina, miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony mba hampanakery izao fanambarana izao. Aoka mba hitondra mbavaka hatrany ny firenena isika rehetra. Natao teto Antananarivo androany 5 ny volana Novambra 2024. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena Senatorina Masoa, ny filohan'ny FFKM révérend Dr Irako Andriamahansoa Amiko. Arak'izany ary ho toy izany fanambarana izay natao zany ny voavolana mpandry FFKM dia miantso sy manasa antsika hery velona rehetra, mpisehatra politika, fiarahamonim-pirenena, tanora, vehivavy, fiangonana zandriny, ray aman-dreny miara-drazana, ny tafika, ny silamo sy ny sisa, izay volona hifanolotanana amin'ny fiatsana hampisy ny fahamarinana sy ny fitoniana eto amin'ny firenentsika, ary manasa koa anareo kandida ho filoham-pirenena 370 mirahalahy ho tonga hanatrika ny fionam-bedy ataontsika raha mpitso zoma 10 novambra 2024 manomboka amin'ny 6 maraina ka ny toerana dia eto amin'ny kafetaria antenimieram-pirenena eto Tsimbazaza manomboka amin'ny 8 ora ny fandraisana olona amin'izany. Manan'izay soso-kevitra avy amintsika ary ankasitrahana tokoa zany ho fitsombinana ny fotoana nefa dia sika samy hanoratra amin'ny takila iray zany soso-kevitra zany ary hatolotra eny an-toerana raha mpitso ho raisina sy aravona ny soso-kevitra rehetra ary dia hambara amin'ny rehetra iampamaranana ny fionana dia manonona ny fiadanana sika rehetra hatrany ary misaotra amin'ny fahatongavanareo dia miaraka manao son'izany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razana Mahasoa Kristina sy ny filohan'ny FFKM Dr Irako Andriamahansoa amin'ny tanjona. Sort of